Zay ny amin'iny fa nanamafy kosa ny ministra miandraikitra ny arena stratégique fa ny asa fanamboarana ny tetezana miazony renivohitra no mahatonga ny tsy fisian'ny entona fandrehatra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina azo heverina ho ny tenany fa efa iravina izany olana izany. Efa tokony vany olana eo amin'ny famaditsina ny gazy eto an-drenivohitra raha ny fanamariana noentin'ny ministra miandraikitra ny arena stratégique. Raha ohatra ny tena hanina tokony izay satria ny lalana efa tokony efa vita daholo. Ny herinandro lasa teo dia nilaza ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pireneny izay nanao ny taritra ny fandalovany teto an-toerana fa tsy ekena intsony ny resaka fanampiana ireo kompania tsolika amin'ny alalan'ny subvention. Nilaza ny heviny mikasika an'izay ny ministra. Ny zavatra c'était mal nécessaire ohatra lazany izy fa le hoe subvention tsy mananona antsika mihitsy tsy mampandrosa antsika le izy nefa tsy maintsy jerevany ihany ny lafiny rehetrarehetra ahoana ny fomba ahafahantsika mistructurer les prix mba tsy dia vony tsika malagasy indrindra le olona mba tsy hisy fiantraikany loatra amin'ny izy fa dia eo mbola pierseretany ahoana ny fomba ahafahana manao an'izay amin'izay fa izay dia efa mahafantatra koa fa subvention zany tsy mety loatra. Arak'izany dia tsy maintsy hiatra ny antsoina hoe vérité des prix fa eo am-pandinihana ny fomba anatanterahana izany ny tompon'andraikitra. Mikasika ny kalitaon'ny solika indray dia miaiky ny ministra misahana ny arena stratégique fa ratsy ary mampitaraina ny maro ny aratsian'ny kalitaon'ny solika amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny firesahana amin'ireo kompania tsolika mba hijerena ny fomba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny solika izay hafarana raha ny fantatra.